manahirana be vera mba mirosirosety aminao tsika toko zatady ohatra mibanga be le sakalady a sy mafy mamerina zay foana raha mba azo atao indrindra. Sotra indrindra tompoko reo le diakona ny anona mba teneno mba ho aty ariana afa-tsy reo hoe no ny antony manokana satria mety misy hoe tsy salama fa mba arositsika aty aminao na aloha firinatsika ny aty aminao. Misaotra indrindra tompoko ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra satria velonaina indray tsika amin'izao alahady fa 9 ny taona voalohan'izao 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A izay iainantsika sy andiniantsika ny loahevitra ilay fanoharana momba ny votsara na fafy sy ny tsy farifary ary ny fifaliana ho antsika no mandray an'ny pasteur Rakoto Master mivady miaraka amin'ireo zanany amanjafiny izay mamangy antsika koa pasteur Rakoto Master dia avy any amin'ny fiarahavavaka FPMA any La Réunion centre fiarahavavaka centre taneo fa avy any lavitra mihitsy izy ny tonga mamangy antsika aty ka dia fahasoavana ny andraisantsika azy ary izy radio no hitondra ny tenin'Andriamanitra anio arak'izay lohevitra izay no safidian'izay ilay fanoharana momba ny voatsara na fafy sy ny tsy farifary. Aorian'ny fanimpoviavahana toy ny mahazatra ny alahady fahatelo dia misy asa sy fampaherezana izay anasana antsika rehetra dia araka vatakitsika nefa fa ny toeran'ity dia toerana andraisana daolobe ouvert au public zany dia misy fotoana izay reo izay tsy maintsy handeha tsy afaka mamonjy ny asa sy fampaherezana dia mangatany izao mivoaka namaka ny amin'ny hevitra hafa na ny ambany fa tsy maintsy mihidy ny trano amin'izay nefa fantatsika fa misy olona mivezivezy avy any ivelany. Izay ny fandaminana eto amin'ny fiangonana zany dia angatahana hatranytsika anajan'izay zavatra napetraka izay. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bienvenue, que vous soyez ici en direct ou à l'écoute plus tard en podcast. Donc je fais coucou. Aujourd'hui, nous méditerons sur les thèmes la parole de la bonne semence et de la mauvaise herbe. Après le culte, une séance de délivrance à Sasfa Pérez, ouverte à tous, proposée par tous, et pour respecter la confidentialité et pour que notre Église, parce que notre Église est un établissement recevant du public, ouvert au public, ERP, elle se déroule à Sasfa Pérez à huis clos, donc tout le monde est vraiment vivement invité, mais si vous ne pouvez pas rester, le temple va être fermé, ou vous pouvez descendre à la salle annexe en bas ou dans les autres salles, ou même au jardin. Que le Seigneur bénisse ce temps de culte. Amen. Yaratika mamaki ni salamu valo mienpulo se volata anio. Ianao tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao. Eno ny vavaka ataoko tompo, eno tsara ny feon'ny fifonako. Tsy misy tahaka anao tompo amin'ireo andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy akohoka natrehanao. Tompo ka ho manome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao rery ihany no Andriamanitra, hideranao amin'ny foko manontolo aho, Tompo Andriamanitra. Hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho. Amen.
andriamanitra imagaga ny teny frantsay no ataontsika voalohany.